Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia iresadresaka mahakasika ny lanjan'ny teny hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, izay midika hoe tsy misy tompo tompoina afa-tsy Allah irery ihany ary Muhammady no irany. Izany teny izany ripino Islam no teneninao rehefa anao tapa-kevitra hiditra ao anatin'ny finoana Islam. Izany hoe io teny io no teny fanalahidy fidiranao ao anatin'izany finoana Islamo izany. Ary io teny io ihany koa no iainanao eto ambonin'ny tany, ary izany teny izany no manavitra anao any amin'ny andro farany raha sanatria ka tsy misy asa soa vitanao. Tantara i mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe rehefa tonga hozy izy ny andro farany dia misy mpanompo anankiray antsoiny tompo Allah eo anatrehany handeha ho tsaraina. Rehefa tonga eo izany olona izany dia avelatra eo aminy ireo takelaka mirakitra ny asa ratsiny rehetra miisa 790. Tsy misy na dia asa tsara anankiray. Rehefa avelatra eo aminy, asaina vakiny izany dia manaiky izy fa tena nataony tokoa ireo asa ratsy rehetra ireo. Dia manontany tompo Allah, moa ve nanambaka anao na nanendrikendrika anao ireo anjely manoratra ny asa tsara sy ny asa ratsy tamin'ny fanoratana n'ity takelaka ity? Dia niteny izany lehilahy izany hoe tsia, tsy nanambaka no sady tsy nanao tsindrazo lena izy ireo fa zavatra marina avokoa no voasoratra ato. Dia notaniany Allah izy, moa ve manana excuse ianao tamin'ny zavatra izay voasoratra ato? Mamaly izany lehilahy izany hoe tsy misy excuse fa marina avokoa izy ireo. Dia miteny Allah subhanahu wa ta'ala, moa ve ianao manana asa soa na dia iray fotsiny manoloana n'ity asa ratsy 790 ity? Dia miteny izy hoe tsy manana zao na dia kely aza. Dia teneniny Allah subhanahu wa ta'ala aminy hoe ry mpanomoko, tsy misy olona voambaka amin'ity androandroany ity, fa ianao dia misy asa soa anankiray izay no teneninao sy niainanao tany ambony tany, ka io asa soa io no entiko ho tsaraina manoloana n'ity takelaka feno asa ratsy ity. Dia alainy Allah takelaka anankiray na karta anankiray misy soratra hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaina zany karta misoratra la ilaha illallah zany, apetraka amin'ny ilany balance, ary ny takelaka rehetra mirakitra ny asa ratsiny miisa 790 apetraka amin'ny ilany balance, dia mavesa-danja izany takelaka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gaga ilay mpanompo amin'izay fotoan'izay ka miteny hoe ry Allah, fa ahoana ty takelaka ty? Dia valiny Allah, tsy misy mavesa-danja, tsy misy tsara mihoatra ny fanokanana ny Allah amin'ny asa atao, amin'ny fanompona ary amin'ny teny. Zay nahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala nandefa ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tao a Makka nandritra ny 13 taona miantsoantso ny mba hanompona ny Allah tokana dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu tawhid, teny fanokanana ny Allah, ka zany dia tsara averimberintsika mba ahafahantsika ripiny Islam mahazo chance eo anatrehany Allah amin'ny andro farany. Ary niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe
man kana akhir kalamuhu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Niza eo am-pialanaina ka ny teny farany nivoaka ny vavany hoe la ilaha illa Allah dia miditra amin'ny paradisa izany olona izany. Ary mbola niteny ihany koa izy zay mamerimberina eto ambony tany, niteny hoe la ilaha illa Allah, tsy misy tompo ho tompoina afa-tsy Allah, ampomadio iainany izany, dia izany olona zany assuré ny fidirana ao amin'ny paradisa. Ka azadiny mamerimberina zany teny zany vao mifomaraina, atoandro, hariva, amin'ny alina, mba azahoantsika paradisany Allah. Ary io teny la ilaha illa Allah ihany koa no fanalahidy na lakle manokatra ny paradisa. Ka engany antsika rehetra samy azo an'io lakle io ary samy hiditra ao amin'ny paradisa amin'ny andro farany. Aparitao betsaka any amin'ny hafa izany video sy ny hafatra kely izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.